Mbola mampitombona ao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy JESOA Kristy tompontsika. Amen. I JESOA no Tompo sy Kristy. I JESOA no Tompo sy Kristy. Misongadina zany amin'ny finainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly toko 2 ny 9:30 hatramin'ny 9:30 ihany. Jesosy Kristy no Tompo sy Kristy. Zany no voalaza eo amin'ny 9:30. Manambara zany fa i JESOA no ivon'ny zavatra rehetra. JESOA lay Tompo sy Kristy no antony zavatra rehetra. Ny fiainana manontolo, ny maha-kristianina manontolo dia miorina sy mifototra ary miivo ao amin'ny JESOA lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nilatsaka tamin'ny Apostoly tao amin'ny fiangonana voalohany ny Fanahy Masina, dia nitory teny nanazava ny asan'ny Fanahy Masina i Petera sy ny Apostoly, dia isan'ny fanazava-kevitra lehibe tao anatin'izany ny maha-izy azy an'i Kristy izay antony zavatra rehetra. I Kristy no fototra izao nilatsahan'ny Fanahy Masina izao. Jesosy Kristy no antony izao toriteny ataon'ny Petera sy ny namany izao. Ambariny amin'izany fa i JESOA lay maty sy nitsangana tamin'ny maty, lay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, izy no Messia. Ny hoe Messia dia le hoe voaositra, voatokana, miavaka amin'ny mampamonjy azy, miavaka amin'ny mahatompo azy, miavaka amin'ny fahefana rehetra izay eo am-pelantanany. Eto ary zany dia ambara fa i JESOA Tompo sy Kristy io no antony zavatra rehetra. Izy no fototry ny fibebahana kristianina marina. Hitantsika ao amin'ny 9:30. Izy no hanaovana ny batisa kristianina. Izy no hahazona ny famelan-keloka. Izy no handraisana ny Fanahy Masina. Izy no handraisana ny teny fikasana. Ary eo aminy dia tsy misy intsony ny fanavakavahana ny lavitra sy ny akaiky. Zany hoe zany, raha tsy misy an'i JESOA, tsy misy ny famonjena. Tsy ny batisa no mahavonjy, fa i JESOA Kristy. Tsy ny fombafomba atao amin'ny ara-liturjika no mahavonjy, fa i JESOA Kristy lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny zavatra rehetra sy ny fiainan'ny kristianina rehetra dia miorina eo ambonin'izy JESOA Kristy. Arak'izany, zava-poana avokoa ny zavatra rehetra izay tsy miorina eo aminy. Zava-poana ny fibebahana raha tsy miorina ao amin'ny Kristy. Zava-poana ny famelan-keloka raha tsy miorina ao amin'ny Kristy. Zava-poana ny batisa raha tsy miorina ao amin'ny Kristy. Zava-poana ny Fanahy Masina raha tsy Kristy koa aza no mbola naniraka azy. Eny, tsy misy ny fampanantenana na ny teny fikasana ho raisina raha tsy miorina ao amin'ny Kristy mibiny. Ho antsika fiangonana ary, ho antsika kristianina, ho tsapantsika miharihary fa i Kristy no mahavonjy fa tsy ny batisa. Ny batisa arak'izay vao nojerentsika omaly dia famantarana na tombo-kase fotsiny ihany, fa ny tena votoatiny dia i JESOA Kristy. Ento amin'ny JESOA ny olona, andao entinao amin'ny JESOA handray famonjena izao tontolo izao, tahaka nataon'ireto apôstoly reto, nampafantatra marimarina kokoa an'i JESOA izay ivo ny toriteniny sy izay antony
ny nandraisany ny Fanahy Masina. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ambara ary fa tsy niendrika ivelany no ilainy amin'ny batisa, fa ny votoatiny miorina tsara sy miorina mafy ao amin'ny Kristy. Izany no mahatonga ny fiangonana manonona sy miantso ny anaran'i Kristy amin'ny fanaovana batisa izay atao. Itenenantsika hoe manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Kristy no anaovana batisa ny olona, fa tsy ny rano, tsy ny mpitandrina, tsy ny fiangonana, fa i Kristy. Ireny rehetrareny dia singa ilaina, fa tsy ireny akory no votoatin'ny batisa. Dia mampahery antsika rehetra ary avako hiorina tsara sy orina mafy ao amin'izany batisa, ao amin'ny Tompo izany isika, fa izy Kristy no fototry ny famonjena. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry avako. Misaotra anao zay JESOA nanaiky mboana teo amin'ny hazo fijaliana hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao zay fa manana anjara manokana amin'izany famonjenao izany. Ary ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra hijoro sy hiorina ao amin'ny batisa, ao aminao Kristy, marina tokoa fa tsy amin'ny fombafomba ivelany fotsiny ihany. Eto izay dia mivavaka manokana ho an'ireo tsy anasa rehetra, ho an'ireo izay mitady asa, ho an'ireo izay sahirana amin'ny fivelomany, ireo izay very asa koa aza. Tompo, angatahanay fitoniana, angatahanay filaminana eo amin'ny lafiny arakasa ny vahoaka izay mino sy matoky anao. Dia mino ny fandraisanao an-tanana izay satria ianao no miteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Dia ho anao Andriamanitra ray zanaka ny voninahitra. Amen.